amin'ny fifaina lehibe reny no androtsona tao tokantrantsika ny amin'ny zaony eo zao a. Ny ambassadeur-ny Eozoa Azia dia no miditra ao tokantrantsika indray ny amin'ny zaony eo zao ary manonona ny hatsaran'ny Eozoa trany amin'ny tokantrano izay mampandroso ary mirary soatsiketra samy hotely Eozoa eo amin'izao fandendesana ny tenin'Andriamanitra zao. Tsarantsika iariva afaka indray metraka amin'ny fotoana eo am-piratana n'ilay tompony lanitra sy ny tany sy ny lantilanta ny amin'ny faratampony avo indrindra izay tsy hitany maso tsy takatry ny masony olombelona ataontsika ny voninahitra ariva afaka ho voninahitsinarany. Merina miarahaba antsika indray ny tena koa ny ambassadeur-ny Eozoa Azia mandroso tokantranontsika ireny amin'ny teny Utria. Ny fampianarana andro moa zany dia miarana fa 30 na ny numéro 30 ho antsika rehetra izay miaina. Ny lohateny moa zany dia hoe aiza moa izy teo, tsy mipetraka ny lohateny fa nakay izy teo, tsara petraka ihany izy iny zany raha mety, fa raha tsy mety moa zany dia tsy mino hoe ny anaran'Andriamanitra izay nomeny mpitondra fivavahana izay mpanota dia diso daholo, loza ho azy izay nanaraka an'izany sary zany. Ianao tokoa hoe dia tsy mahatonga saina hoe ahoana moa mahamarina ny anarana azy omeny olona akaiky azy atao hoe mpanota, zay zany le resahana. Ahoana ny ahafahana milaza fa maro ny anarana nomeny olona mpanota io, na ny anarany azy hoe mpanota ve dia ahoana moa mahamarina an'izay anarana nomeny zay. Miara-mamaly tena antsika rehetra tokantrano hoe tsy mitombo zany. Na iza antsika maheno anazy zao manera anazy fotoa zao dia mazava fa tsy mitombony zany resaka zany. Andriamanitra io ve fa laza fa zangy dia tsy mihaino mpanota ka ahoana moa zany no mampitombona zany teny zany tokoa amin'izay hevitra zay. Tsy mitombona mihitsy ne zany. Daola vakitsika ny teny'Andriamanitra hoe reto daholo zany ny teny milaza fa tsy misy mariny eo anaran'io izay nomen'ireo olona mpanotanao reo, satria le mpitondra fivavahana milaza fa tsy maintsy manota. Ilay miaraka amin'ilay hoe ilay Andriamanitra tomponareo hatramin'izay Jesosy Jesasy io e, tsy izay Andriamanitra tsy izy ohatra hoe Yesoa sy ny maro samihafa fa nampianarika teo hatrany hoe Yehosoa. Tsy mety daholo zany teny rehetra zany. Hatrany amin'ilay hoe Yahosoa, mila atao manakaikaiky amin'ny anarany hoe Yahosoa, tsisy mety daholo mihitsy zany satria maninona mpanota daholo nanonona zany teny zany. Dia ndao jerevantsika lalàna hoe aiza misy Andriamanitra mpitondra teny mpanotany eo izy milaza fa za tsy mihaino an'le mpanota. Ka ianao hoe fa tsy haino dia ahoana moa ny ahafahanao mitondra anarana? Hoe ty anaran'ny Andriamanitra ko ty dia marina ny ty. Zay ena tonga ny sasany nanao hoe ovay tompo any io dia samy vita. Hoe Andriamanitra tsy mivaky loha amin'izany anarana zany fa mety foana io. Azafady indrindra, ozy ny teny hoe mitsangana antsoa ny anarany. Ka tsy maintsy antsoina io anaran'io zany, important le anarana ny dikan'izay. Ka tadidio tsara zay fa important le anarana. Fa le anarana antonon'ilay mpitondra fivavahana rehetrarehetra maneran-tany dia tsisy marina mihitsy na ny rara ny antony mpanota ireo olona ireo. Ka amin'ny mampanota azy dia zao ny lalàna voalohany indrindra tsy mihaino io Andriamanitra io zany. Vakitsika ny teny Andriamanitra ny bokyny Isia 4:5 andiny voalohany sy ny faharoa. Jery tenin'Andriamanitra maromaro kelitsika aloha. Isia 4:5 andiny voalohany sy ny faharoa hoe tsy misy Andriamanitra mihaino mpanota zany. Laha ny andro mivavaka ao fotsiny, aleo mihitsy mandeha amin'ny zavatra hafa fa aza mandeha mivavaka atsony rehefa fantatra fa mbola mpanota satria ny Andriamanitra tsoina mihitsy tsy marina ary tsy izy sampy io. Isia 59:2 eno ny tanany avatsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary. Fa ny elokareo ny hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Ny olona mpanota zany dia miafina aminazy Andriamanitra ny tavany, ary ny olona mpanao meloka dia misaraka amin'Andriamanitra izy, ka sady misaraka amin'Andriamanitra ianao no tsy mihaino anao izy iza moa zany ny Andriamanitra ho tonononao amin'izay. Sady tsy jesange ny elokareo ny hevitra mampisaraka anareo Andriamanitra io ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Sady manafina ny tavany aminao Andriamanitra io ary misaraka aminao izy. Ny aminao mpanota
sady misaraka aminao iny tsy miaraka aminao de ahoana moa zany lazanao fa miaraka aminao izy de ahoana zany ilazanao fa mahafantatra an'io andriamanitra inao newe ianao mahita tsara fa miteny milaza hoe misaraka amiko ianao ary miafina aminao ny tavako zany andriamanitra miafina aminao zany ny tavany ahoana ny ahafahanao hoe za mahafantatra an'io andriamanitra io nefany izy a miala aminao misaraka aminao ary mampiafina ny tavany aminao ahoana ny ahafantaranao anazy raha izy valiny hoe lainga io ataony olo hoe mahafantatra andriamanitra zany izy io anaran'andriamanitra nampianareo rehetrarehetra io a de meko anao valiny fa tsisy izy io fa diso daholo por zay le mahatonga anareo mpanota zay le mpitona fihevana mpanota ny andriamanitra efa tsy mihaino anazy aiza mo isy andriamanitra ihainanao zay mpivavaka ao ao zay na tonga ny ambasadeur-ny Osiaty la ny andro mandeha mivavaka metimety amin'io za manitsaka mitsondra mbola teo vonjeny fa rehefa sy teo vonjenao fa ho any amielo zany natio izy ny lalanao ary de de tsisy manaka aniko hoe ianao kosa hoe efa teo ho any amielo inona no no azo atao am'izany efa mba nampianatra ihany zy ady a efa mba nanoro ihany zy ady a efa niteniteny mamonjy anao ha tsy ny raharanao tsy ny haino a fa niavinavina de namoa ny azoko atao aminao eo fa za de manoro hevitra fotsiny a hoe mba mivereny inona raha mba miverina am'ilay mpamorona aza atao tsara ke miverina am'ilay mpamorona de minera miverina makany zao raha izay jaona toko fahasivy andiny faraky am'ny telopolo ndreo hoe andriamanitra tsy mihaino mpanota ka ahoana moa zany ianao no ate filazany tsara ndray tsika no mijery a jaona no F31 jerevantsika keny a voninahitra tada evasiosy jaona no F31 zay fantatsika fa andriamanitra tsy mihaino mpanota mahitsy be mihitsy io tsy mihaino mpanota andriamanitra ka ahoana moa zany izy ny hoe ianao zay mpanota ny laza hoe za mahafantatry ny anaran'andriamanitra efa izy raha tsy mihaino anao izy raha tsy miraharaha momba anao ahoana monezanao ny anarany io ahoana mianao ny laza fa mahafantatra an'le anarany ianao tsy misy idirany zay mahiteny hebreo zany na mahiteny frantsay na mahiteny anglisy fa mazava lalàna andriamanitra tsy mihaino mpanota tsy misy idirana fahaizana teny pireneny zany fa rehefa mpanota de tsy mihaino anao zany andriamanitra lalàna gne zany kaiza moa zay misy mpanota hoenon'andriamanitra io rehefa tsy mihaino anao andriamanitra ary nitavany aiza miafina aminao ahoana ny ahafantaranao anazy ary io anarany io a rehefa novainareo olombelona ka aiza moa ny ahafantaranao n'io anarany io nefa ianao mpanota tanao am'zany izy zany ny sary menatsika hoe tsy misy andriamanitra mihaino mpanota zany fahatelo ny mpanota nkeka avy any amy devoly ka aiza moa nisy devoly iran'andriamanitra hitondra ny teniny hoe avoay tenarana ty a ianao zay mpanota mitovy amy devoly io fanamarena fanotelony olona devoly ny mpanota ka aiza misy devoly ny andeha hitondra ny anaran'andriamanitra adverseran'andriamanitra ave nao ampitondraina ny teniny na izy ara miteny hoe manoerany devoly ka aiza moa zany zay olona mpanota devoly ny ataon'andriamanitra hoe oetoatry teniko ty mba mandiny lalina daholo tsika sa mihitsy ke tonga saina fa zay ny asany zay ady a mamerina atsika hitodika any am'ilay tena izy a ahosoany anarany hoe avaka tsika ny teny ny mpanota de avy any amy devoly aiza moa zay misy andriamanitra ho fantatry ny mpanota ny dika aza io mpitondra fihevana mpanota io ve ay amoaka ny anaran'andriamanitra maro olona manao maziny sasany olona misikety sy manandro ny sasany moa de olona pakany amy dadarabe miara-miasa am'ireny mihitsy ny arany sasany ary izy etreta saika makany doly mba tsy lazako hoe 100% fa tena 100% presque 100% satria za kosany a za ziady ambassadeur-ny Osoa no mitory foana ary izy rery any de zare eto am'ty planeta terre reto hoe tsy manota ny miaraka aminay de miaraka aminay Osoa ndray zany ngeka tena andriamanitra ny zany zavatra tenena aminao zany ny hatsaran'io andriamanitra io no ge vakitsika ny jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo jaona voalohany a toko fahatelo a de ny andininy fahavalo vakitsika amin'ny anarany Osoa fanaporofona tsika fanimpiry zany fanitelony zao ty fa hoe izy jaona voalohany a 3:8 izay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly a de manota hatramy voalohany tanao tsara am'zany reny olona mpanota ireny zany de avy any amy devoly reny ka anaran'andriamanitra hoana moa no entiny aminao mazava fa anarana avy any amy devoly io entiny aminao io ka avy any amy devoly ary izy ko de zay entiny nomeny anao zany avy any amy devoly koa mahatonga saina zay reny tenenina atao amin'ny fandarany titre hoe loza fa mihaino feondemony ianao
anarana avy any amin'ny devoly io ampianarina eo ampianariny anao io de porofony zany ianao tsy afaka mifahotany mihitsiny de mazava zany fa matoa sy ady aminy teny hoe afaka mifahotana zay miaraka amin'ny Iosoa de mazava ho azy fa zay le tena miaraka amin'ilay Andriamanitra marina zay sy ady azy zay le ambasadorany Iosoa azy lay miteny aminareo ty hoe hafa loatra le miaraka amin'ny Iosoa zany ary efa mazava be ny teny le miaraka amin'ny ziady ihany nao fatanao Iosoa iny satria ziady ihany no manoro anareo any Iosoa satria tamin'ny masonareo fa saingy hita kosa ny asa rehetra amin'le olona afaka mifahotana fanaporofona fantelo am'izay fanaporofona faefatra voalaza ny soratra masina mihitsy ny fa hoe azo omeny any alika ny zavatra masina zay ny voalaza ny soratra masina hoe azo omeny any alika ny zavatra masina ka manina moa zany ny tenena hoe azo omeny any alika ny zavatra masina fa iza zany le alika aloha faketsika aloha zay tendriamanitra eo Matthieu toko fahafito a Matthieu toko fahafito a de eo amin'ny andininy fahafito nga manizera diso ny fitadikiko anazy ohatry revatsika Matthieu toko fahafito a andininy fahenina le izy Matthieu 7:6 zany aza omeny any alika zay masina ary aza tsipy anolonina any kisony ny vatosoanareo fa andrao nitsaka azy izy ka de hifototra de amiraviranareo ka lay hoe azo omeny alika zay masina de zavatra masina zany azo omeny alika ka ny anaran'izany dada Iavasy soandro zany iny zavatra masina satria mahafaka olona mifahotana ka matoa mahafaka mifahotana zavatra masina zany ny anarana ary tsy misy anarana mahafaka mifahotana afa-tsy anarany Iosoa rery eto amin'ity planeta terre ty ka raha zavatra mahafaka mifahotana zavatra masina ny dikazay ary ny fahamasinan'le anarana sy ny herin'le anarana mihitsy ny no mba tonga ny olona rehetra afaka mifahotana rehefa miaraka amin'ny Iosoa zavatra faratampo mahafinaritra daholo zany tena mampibitabitaka mihitsy zany de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe azo omeny an'le alika io izy ny zavatra masina taka le hoe ny devoly nge ny mpanota nge de avy amin'ny devoly ka izy Andriamanitra zay mpiasa devoly eo ohatsika hoe verina kely am'izay ny devoly azy nataon'Andriamanitra roana hoe manoera ny devoly noke jerevantsika zay teny zay eo jerevantsika kely any amin'ny bokony Jakoba any nga manizay da jerevantsika kely eo jerevantsika hoe manoera ny devoly de andositra anareo izy Jakoba toko fefatra andininy fahafito Jakoba 4:7 ka de maneken'Andriamanitra azy nareo de manoera ny devoly de andositra anareo izy raha io Andriamanitra io zany nametraka fa ny olona mpanota rehetrarehetra de avy any amin'ny devoly de ozy Andriamanitra hoe toerina nanaovana andray ka raha io Andriamanitra io zany miraka ny olona anohitra anazy maika vefa anohitra devoly zany maika vefa io Andriamanitra io zany tsy anapotika ny mpanota ka raha Andriamanitra manapotika ny mpanota satria roay ny devoly ahoana moa le olona roany no asiany mitondra ny teniny hoe tiery le anarako hoeto de ampianarin'ny olona nefa le olona milaza fa mpanota avy any amin'ny devoly ny dikan'izay ny devoly nasian'Andriamanitra roana ka raha ny olombelona azy nasian'Andriamanitra mandroaka devoly manohitra devoly manahoana reo Andriamanitra io ny anontaniana raha mety miara-miasa amin'ny devoly io Andriamanitra io de tokony tsy nyroany devoly fa naverany mipetraka atao amin'ny lanitra tao fa matony roana ny devoly tsy miaraka amin'ny devoly zany mihitsy io Andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota ka ireto mpanota zay milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra reto ireto mpanota zay milaza fa mahafantatra ny anaran'Andriamanitra reto n'Andriamanitra azy am'teny hoe roa ihany reo satria miara-miasa amin'ny devoly izy satria mpanota avy eny amin'ny devoly ahoana moa izy milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra ka mahafantatra ny momba ny anaran'Andriamanitra zay le aza mety ho fitany ianao fa manoera n'zany rehetra zany tena manoro hevitra anareo mihitsy ny hoe tsisy solution tsony ity resaka mpanota ity na nareo miaraka amin'ny dada Iava miaraka amin'ny Iosoa nanareo zany de tsy haiko zay andianareo fa ty fa malalaka lalana makany amin'ny ela manoro hevitra zay ady hoe tena tsy mety tsony za tena miteny hoe aza mandeha mivavaka tsono fa tsy mety nazara zao miantso mpitondra fihevana rehetra hoe mba revizio ny lalana makany amin'ny lanitra ny lanitra aza mamitaka olona tsono fa tsy mety ane ny anareo raha mba manavota tena fa aza manao ny sary ratsy itsono ho faty ane ho anareo zany hoe tena miantso ny olona rehetrarehetra mihitsy zao hoe tena mba midira ho any rehetrarehetra na vahiny any ampitan-dranomasina anao any am'izay ranomasina rehetra misy anao any
na ny Amerika ianao, na ny France, na ny Angleterre ianao, na ny Chine, na any Inde, na ny Indonésie, na ny Brésil, na ny Côte d'Ivoire, na tsy haiko tso zay misy anao any, na ny Argentine sy ny maro samihafa any, na Sénégal any, aleo anatin'ireny Yehosoa am'izay. Inatsony andehananao mivavaka. Efe tsisy Andriamanitra afaka manome zavatra tsara ho an'ny mpanota zany, tsy misy anome zany, de porofon'izany anke nareo tsisy afaka amin'ny fahotany io e. Ino ny marika anao hoe tsisy mihaino zany nareo? Tsy mihaino anareo na mpitondra fivavalinareo na izy niza, tsy mihaino anareo zany izy. I Andriamanitra ny tiako tenao fa tsy mpitondra fivavalana zafady. Le Andriamanitra marina io tsy, lay tompony soatra masina io tsy mihaino anareo zany. Zahatra diso daholo mety le mpitondra fivavalana aminareo. De tapitany fotsiny eo nareo. Zany hoe miteraka hoe mba miverena am'izay. Dahoary itsaveantsika le hoe azo mehainy alika zay marina, zay masina. Fa le alika ka aizy. Tsy manohatra amin'ny olona amin'ny alika mihitsy sanatria fa le ten'Andriamanitra no miteny an'izay dia ratsika izy. Fa zay ady azy zany aza hamonjy ny olona koa moa zany anohatra anareo amin'ny alika fa le sary nomen'Andriamanitra no azavaiko aminareo hoe ny alika zany dia voakilasy any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe any ivelan'ny fahatsarana zany izy. Any ivelan'ny asoavan'Andriamanitra izy. Any ivelan'le misy an'Andriamanitra izy zany dikan'izay. Eny moa teo hoe any ivelan'ny alika. Tsy miara-monina amin'Andriamanitra izy dikan'izay. Fa matoa zany ny ambassadeur-ny Yehosoa tena navitana nafaka olona niara tamin'ny fahotana ary natafaverina ny olona iaraka tamin'Andriamanitra satria izy tafafaka tamin'ny fahotana, ankonan'Andriamanitra zany ambassadeur-ny Yehosoa zany. Tade manome valy aminareo tsy avety aminareo io satria raha avety aminareo zany ambassadeur-ny Yehosoa zany dia mpanota ohatra anareo koa no navoakany. Fa rehefa tonga ny ambassadeur-ny Yehosoa dia namoaka olona ary namokatra olona ho tsy mpanota intsony a, de tsy mitovy amin'ilay mpitondra fivavahana le hitanao hatramin'izay izy fa hafa izy. Satria ny lalàna mihitsy ianao nge resika mamaky ny lalàna zio e. Jereo nge ny bokin'ny Apokalipsia. Apokalipsia toko faharoa amby roapolo, ny avaketsika izy andiny dimy ambin'ny folo na manizera sy diso ilay ny fitadiditsika. Ie, Apokalipsia 22:15. Fa ny ivelan'ny alika sy ny mpanody ratsy sy ny mpitsangatsanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay tia lainga rehetra sady mpandainga. Nataon'Andriamanitra mitovy amin'ny kilasy ny alika mihitsy zany ny mpanody ratsy, ny mpitsangatsanga, ny mpamono olona. Ka ny mpanota ny dikan'izay, ny tia lainga sady mandainga, ny manompo sampy sy ny maso mefa, de ny kilasy alika daholo izy. Ka ny ateo alika zany de ny mpanota ny dikan'izany raha tsy ianareo manolo izay manaraka ny fampianarana. Alika zany egalina mpanota. Any ivelany reny izy ny ten'Andriamanitra, any ivelany daholo ny mpanao ratsy rehetrarehetra ary ny kilasin'Andriamanitra ho tahaka ny alika. Averiko tsara fa ny soatra masina ho any no miteny an'izany fa tsy zany. Vakio le Apokalipsa 22:15 a, de hitanareo tsara fa tsy zany no miteny an'izany a, fa le soatra masina no miteny an'izany, fa tsy ambassadeur-ny Yehosoa zay ady akory. Kanefa noho ny ame ten'Andriamanitra misy ady de tsy maintsy mamaky ary maro no matoa napetrany teo. Tsisy afaka mandany zany. Kanefa sy te hipetraka anatin'izany plasy io lasa alika zany a, de aleo tena miverina makany am'le marina e. Raha tsy loatra nge ten'Andriamanitra io e. Ary nareo ne mbola afaka miverina daholo mba tsy ho lasa an'izany, tsy hipetraka am'izany toerana zany e. Azonareo tao tsara miverina manatona ny Yehosoa mba tsy ho mpanota intsony fa tena mafy be nge le teny ity. Za nge manake mafy le teny. Ka tsy hitako le tompony ity soratra masina ity no miteny an'io a, ka inona moa no ho avalinao? Za aloha tsy afaka mamaliko tenin'Andriamanitra io, ary ianao koa nga afaka mamaly. Raha vao mampiasa an'ity baiboly ty ianao de ao anatin'ny soratra masina anao nge zany fa tsisy namorony e, mba afaka io koa ny ianao. De sa miara mahita tsika. Fa le any ivelany zany ty voalaza ity. Ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany a, tsy mahazo ho ampitoviana amin'ny olona normal intsony fosy Andriamanitra hoe alika re. Zay any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra eto. Ka zany no mahatonga na miantso atsika hoe tsy azonao foanana mihitsy ny no teneninao. Fa même kilasy ato na ny mpanody ratsy na mpijangajanga, ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy, mpandainga rehetrarehetra sy ny manao zavatra tsy mety rehetrarehetra zany e, de nampitovian'Andriamanitra amin'ny alika. De mba miteny anao zany hoe mba tsy tovizanao am'izany a, tena mba mialahy. Mialahy am'le toeran'ny mpanota e. Mafy loatra le teny nefa tsy hita hoe ataona mandala an'io. Tsy ady tsy afaka mandala an'io zany mariniko ary tenin'le Andriamanitra marina zay dadako io, za tsy maintsy mamaky an'io. Fa marina ary ianao ny tokony tonga saina mba tsy hipetraka am'izany toerana zany tsony a, raha mba teo vonjena ihany ianao.
fa rehefa tsy mety hovonjena moa anao de tsy hitako zay ho tenenina nireo anao mandeha makany am-piangonina mivavaka jereo io teny io mikilasy angereo ka zay no mahatonga ana miteny hoe ny olona nivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy azo ampitondrana teny matoa zany ny ambassadeur-ny Joshua nitondra nyity teniteny afaka ny fahotanany olona tsy mpanotatra anareo izy nitika an'izay fa raha mpanotatra anareo ny ambassadeur-ny Joshua de mpanotatra daholo ohatran'le nampianaryreo mpitondra fivavahana reo tolotolo ny olona rehetra zay niaraka tamiko ihany koa saingy zay niaraka tamiko de niaraka tamin'ny Joshua azy niaraka tamin'ny Zeadia niaraka tamin'ny Joshua afaka ny fahotana daholo fa ianareo olombelona rehetrarehetra kosa zay nampianarinareo mpanota daholo zay ny proof fa avy eto an-taninareo zay rehetra olombelona teto an-tany de milaza fa mpanota daholo ny ambassadeur-ny Joshua iry ihany no miteny hoe tsy mpanota zay miaraka aminay mazava fa ny ambassadeur-ny Joshua iry ihany eto amin'ity planeta terre nareo ty eto amin'ity tontolonareo ty no niaraka tamin'izany Andriamanitra marina zay naafaka tamin'ny fahotana zany io le teo hoe Yahoshua lay zanany ary dada Malayava le ray zany le tena izy zany fa zay rehetra nampianarin'ireo olona mpanotareo ny Andriamanitra nitoriny taminareo raha Andriamanitra tsy izy manompo Andriamanitra tsy izy nareo zay ny proof fa tsy izy eo Andriamanitra nareo satria izy ara-panotaka ary profon'izany nareo tsisy afaka ny fahotana io zava-marina zany reo raha afaka itsika farany am'izay le tena Andriamanitra hoe any ivelany alika Matio toko fafito andin'ny fahaenina Matio 7 afetsika vakina kely Matio 7 satria vetantsika sara am'izay le hoe inona moa zany teny Andriamanitra am'le alika de zao le any ivelany aza omeny ny alika zay masina ka ny zavatra masina zany eto de tsy azo omeny ny alika io zany soratra masina zany hoe tsy omena ny olona mpanota tsy omena ny olona ny velany ka ny olona mpanota zany tsy mahazo mitondra tenin'Andriamanitra ny tena izy fa raha mitondra izy de mpamitaka iny raha mitondra izy de olona mamorika olona ho any amin'ny hery satria zay ampianarin rehetrarehetra eo de lasa mpanota daholo de itsipy makany amin'ny hery daholo ny anaran'Andriamanitra retiny mpanota no mitondra an'io tsy izy eo anarana io zany ny tsisy mamarina azy anarana tonareo ny hoe Jehova Yahvé satria mpanota daholo nanome an'ireny zay rehetra ny tenareo hoe Yahova Yahou mpanota daholo nanome an'ireny tsisy izy daholo reny satria de ny ainga avy any am'ireny narana diso rehetrarehetra taony hoe Jesosy Jesoa Jésus Jizasy anarana avy any mpanota daholo reny diso daholo ary profon'izany mpanota zay niaraka tamin'ireny Yesoa Yeso zay rehetra ny antso an'izany mpanota daholo de tsisy Andriamanitra miaraka am'izany satria izy miteny hoe azo omena ny alika zay masina ka ny zavatra masina tokoa hoe mena ny alika izy ny tena Andriamanitra de valy teny men'Andriamanitra de zay hoe za tsy manome an'izany de zay ny proof zay olona rehetra nitondra an'izany anarana zany ka mpanota de anarana avy any amin'ny devoly daholo iny menareo satria izy avy eto an-tany izy ko anaran'Andriamanitra tsy izy miforoporony niaraka tamin'ny devoly teto mena anareo satria Andriamanitra tsy mihaino mpanota izy raha miteny hoe manoera ny devoly satria le olona mpanota de avy any amin'ny devoly tokony toerana koa zany reny nydika an'izay ka zay no tonga na mitenareo hoe ny fahendrena manorevitra zay adia tena aza mandeha makany amin'ny toerana efa tsy izy trony le mpitondra fivavahana efa mpanota tsy mahafaka anao tamin'ny fahotana le mpitondra fivavahana efa mpanota mitondra Andriamanitra tsy izy teo aminao profon'izany inainao koa raha mpanota ohatra anazy koa mpanota samy mpanota ve afaka olona fahotany tsy lozika zany misaoranareo any Joshua fa tonga eto ny ambassadeur zay mirahany tondra ny zoatsarana lehibe zao matondra i zany ny ambassadeur ny Joshua Zeadia na afaka olona tamin'ny fahotana de tsy mba veto aminareo eto izy nidika an'izay fa raha veto aminareo eto am'ty taninareo eto izy de ohatran'ireo mpanota reo ihany koa zatra natao 2 taona nge zay 2 taona zay mpanota daholo no rehetrarehetra tsisy afaka teo na andray azy am'izao fahatongavaka zao nge vo eninareo re afaka fahotany be de be raha mbola metraka fanontany hoe possible ve zany fa de nalazaiko anao hoe possible zany ary numéro 1 am'zany tsy mahay manota an'izany ety ambassadeur ny Joshua Zeadia hitanao ty matoa zany mitona nino ho afaka ny fahotana satria zany no afaka ary zany tsy mahay manao an'izany tsony fa raha ny ambassadeur ny Joshua moa manao an'izany aiza moa zay afaka an'ireo olo reo
raha tsy marina zany fa matoy ny ambasadiorany Iosoa zay miaraka taminy afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony tonga eto le fahamarinana hitanareo le tena tsy manota intsony tonga eto le Iosoa le tena amin'ny fahamarinana voninahitra anazy mianaka mandrakizay dia tada Iavasy Iosoa anjaranao no manatona miantso ny olombelona rehetrarehetra zay ady hoe manatona fa efa tombotra loatra ny andro ratsy be nge ty zahatra misy amin'ity tanareo ty fa miantsoantso zay ady hoe miverena dao hiaraka amin'ny Iosoa am'izay tsara loa raha mantsy Iosoa tsara loatra izy tsy mahafinaritra ve zany to afaka mifahotana zany izy amin'ny olombelona normala ny teny fa ratsy zany fa ny olona tsy normala ny teny hoe ratsy zany fa raha mbola olombelona normala ihany anao dia teny hoe tsara ny afaka mifahotana ary irina mafy no tonga am'izany sehatra zany tsy irina ntsony fa tongava dia hitanao zany atsarana zany tsy misy afaka miala amin'io Andriamanitra marina io zany inge zay nitenena inge tsy misy tanteraka anjaranao sisa manapa-kevitra sy ady miantso anao ary tena miantso ny fananao didina ny fanan'olombelona zay ho any aminay mienoany zao teny zao ary miverinaingana fa ianareo miantona tonga ny Iosoa maty teo amin'ny azo fijaliana amonjy an'le fanahy ho any amin'ny lanitrinlanitra metezo vonjeninareo azarina natao raraka tany zao famonjena zao fa tena fitiavana ane zao tena fitiavana amonjy ianao mihitsy menanao daholo miprofo ny soratra masina hoe matoa afaka mifahotana ny olona nahitan'le olona avy any amin'ny le hoe ankonan'Andriamanitra ianao ny ankonan'Andriamanitra ty hitanao ty satria ny avy any satria ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy azo menan'io anaran'io dia tsy afaka mifahotana zay miaraka am'izay olo zay satria any ivelana izy tsy omena tenin'Andriamanitra marina izy zava-tisy daholo ny azony avy any amin'ny tevolondray fa matoa zia nafaka olona tamin'ny fahotana ary tena tsy mpanota ntsony zay miaraka aminy ary tsy meminao ratsy ntsony dia izy ndray le tao amin'ny ankonan'Andriamanitra tao anatin'ny valan'Andriamanitra teo akaikin'Andriamanitra nyteka zay mazava ho azy fa tsy evety aminareo zany ambasadiorany Iosoa zany mazava be ny sary jerevana fa raha mbola avety aminareo zany zay ady zany dia ny ambasadiorany Iosoa zay hitanareo dia tsy maintsy mpanota oatra rehetrarehetra daholo ny rezultat io fa misorany avy indrindra nahitany anakaiky avy any amin'ny lanitrinareo iaignane mba tsapany atsarany nareo fa tsy avonavona ohatra hoe ahoana koa mampitombona zany jereo ny asa na Iosoa raha teny azy hoe rehefa tsy minoa mba minoa ny asa nataoko taminareo ary marina be ny teny osa hoe rehefa tsy minoa zay teny empitrareo mba jerevo le olona afaka mifahotany eo mba ny masinareo ngeny izy efa aminarivona ngeny afaka mifahotany eto amin'ity planeta terre ty ary rehefa mandeha manerana azy tontolo zao nge sao le tena rehefa maro ny olona resy lahatra mahany ivelan'ny fanjakana any ivelan'ny firenena zay hipetrahako eto am'izao ty zao satria eto Madagasikara no mipetraka fa be dia be le mpetra-dranomasina fa mandreny fampianarana sady vovonjy anjaranao no mba mandreny famonjenao anao holavinao ve ny profo menanao dia hoe matoa misy ny fanafana fahotana ravany devolony dikan'izay ary raha misy ny hery mandravany devolo voalohany indrindra dia zay maresy ny fahotana fa tsy ko ne mavita manao fagagana sy fanasitrana dia voalohany nge mametaka anao am'izany isamizy io dia mody fitany io anao fa ny tena afantarana fa tena ao ny hery sy ny force sy ny puissance ary hatrany amin'ny pouvoir rehetrarehetra satria pouvoir adolo na fandada vandanao ny fahefana etrampitany ty zay ny fahefana sy ny herina zay ary ny misy ny hery dia ao am'izay mavita mandravany devoly ary ateo mandrava devoly dia mandravany fahotana fa ino zatra tsy ho vitany devoly mihitsy mantsy io tsy misy devoly hitonanao olo asa tsy mpanota zany ahoana sakafo ny arave ny fahotana ve dia izy hitondranao any am'izany ny devoly dia tsy maintsy mampanotanao foana zay na tonga ny vavanao ny teny hoe tsy misy an'izany tsy mpanota zany rangaha fa tsy maintsy mpanote ka zay le devoly niaraka taminao izy io mampiteny ny vavanao io fa ny eo anatinao nefa mba tonga saina hoe tsy marina nge zany sary zany kosany ka izay misy le fahamarena zao hitanao zao manatona ny Iosoa zay ny teny fa dia miraso atsika rehetra samy teny Iosoa ny ambasadiorany Iosoa zay ady samy hotahiny avo indrindra anketrika dia iaiava azy ary samy hotahiny Iosoa ary dia miraso atsika indray iaino ny toy ny fampianarana manaraka indray to tsika ariva afakary sotrabetsaka dada Maria va noho ny amin'ny teninao tena fitiavany ianao ary tena mamonjy ny olona rehetra manerana an'izao tontolo zao miantsoantso mihitsiny lay nirahanao dia lay zanakao malalanao lay tianao
lay zandrinao ihany koa Iahosoa. Tsy mitsahatra ny miantsoantso zay ady ahy, ary miantsoantso ny fanahy zay iverinao any amin'ny lantinylanta rehetra, ary voafidy iverinao any amin'ny lantinylanta rehetra. Maizy nareo miaina fa izao ny antsoantso anareo midira faingana aoka tsisy hitarehetra intsony efa tomotra loatra neny fotoana e. Iahosoa aho mangataka aminao zay ady ahy, mba haniraka mandrakariva ny fanainao masina ianao tsy hijanona mihitsy ho amin'ny famerenana ny olona itodika ao any aminao Iahosoa, amin'ny alalana zao teny sy fampianarana zay nomenao zao. Fa ianao ny tompony io teny io fa tsy za zany, ianao no naniraka azy, manao ny asanao fotsiny satria za ny rahanao, za avy any aminao. Da io zao teny zao mba tsisy overintsony fa mbo tafapaka any amin'ny sofiny olona sy ny sainy mba hitodiany ho any aminao. Voninahitra anao dada Malahiava, voninahitra anao Iahosoa, vonjeo ny olona Iahosoa. Mangataka zay ady ahy mba tsy ho very mihitsy ny setra maniry no any aminao. Aza rehefa mangetaheta nitodika ho any aminao dia mehoery hiazakazaka hiditra amin'izao fanjakana masina izao. Amin'ny anaranao Iahosoa no zany vavaka izay. Amen. Dia mirahasotsika samy teny soa, izay zany ny fampianarana izay niarahantsika tamin'ny teny ity dia metraka mandra-piresaka ao aminaraka indray, fino matory azy.